miarabanao tonga soa eto amin'ity folo androm-bavaka taona 2024 ity izay ahafahantsika mangataka amin'Andriamanitra ny anomezana ny fanahiny mba hahatonga antsika ho amin'ny tena fifoazana marina. Ry hava-malala, ny vavaka no isan'ny lakile sy tsiambaratelo ahafahan'Andriamanitra mandrotsaka ny fanahiny amintsika, ary io no fototry ny fatanterahany tena fifoazana marina. Ny fanahy masina dia nitondra fiovampo, firetana vaovao amin'ny fitoriana ny filazantsara ary fifoazana fiangonana, eo ihany koa ny fahasitrana ny fifandraisana ao anatin'ny fiangonana. Koa rariny dia rariny raha toa ka miresaka mahakasika ny vavaka isika mandritra izao folo androm-bavaka izao. Koa amin'ny ty andro fahasivy ity dia andinika aloha hevitra iray isika, fa mialohan'izay dia manatsanao mba hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra, rainay eo misaotra satria tianao ny ampifony fiangonana, tianao ny androtsaka ny fanahinao mba hanosika anay hitory ny filazantsara. Mino izay Tompo fa hamela ny fahadisoanay ianao, afaka miresaka sy miteny aminay amin'ity anio ity, fa tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Andro fahasivy isika androany. Ny andro fahasivy dia mitondra ny lohateny hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ny toy n'ilay vavaka nampianarin'ny Tompo no jerentsika indray amin'ity anio ity, amin'ilay fizarana ny hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ny bokin'ny Matio 4:4 dia miresaka amintsika izao toko sy andininy izao, manao hoe fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Mialohan'ny hitondrana ny famohaboasana izany tenin'Andriamanitra izany, dia te hitantaratantara anankiray aminareo raha namangy vehivavy ray marary teo amin'ny hopitaly ny pasteur anankiray. Vehivavy anankiray izay manamaizy azy mpitarika ny fiangonana, kanefa rehefa namangy azy ny pasteur dia hoy ny pasteur manao hoe hivavaka ho anao. Namaly kosa izy tamin'izay fotoan'izay hoe pasteur aza mivavaka ho aza antsony, efa very efa vita ny amiko. Ary raha namaly ny pasteur tamin'izay hoe fa nahoana ianao no miteny an'izany, dia hoy izy hoe nanota ny pasteur mpanota ary navita eloka ngeza be ary peta be nandritry ny fahatanorako. Nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra ve nefa ianao izy pasteur? Dia hoy izy hoe nangataka an'izany isan'andro pasteur saingy tsy namela izy. Ny fahatsapany reny mpianakaviany ity dia zao, tsy voavela ny elony. Kanefa rehefa niresaka teo izy sy ny pasteur dia nahatsapa fiadanana izy ary nahatsapa fa voavela eloka ihany. Fa ny fanontaniana tiako apetraka aminao androany dia zao hoe ahoana ny fahatsapanao ny famelan-keloka? Ahoana ny fahatsapanao hoe voavela eloka? Mety hoe matsiaro hafananany amin'ny vatanao ve ianao rehefa tsy voavela eloka? Mety hoe mangatsika ve ny tananao ankavanana raha tsy voavela eloka ianao? Mety hoe mamolovolo ve any amin'ny atokao? Ry hava-malala, tsy ary tsy misy fofony, tsy misy zavatra azontsika ny amin'izany hoe voavela eloka izany. Fa ny any ampiasaintsika ao anatin'ny famelan-keloka dia ny finoana an'Andriamanitra. Tsy zavatra azo tsapaitanana ny famelan-keloka, tsy zavatra azo jeren'ny maso ny famelan-keloka. Tsy misy olona hitanao maso ka azonao tenenao hoe tena voavela eloka iny naman'iny, fa io kosa dia ampinoana no andraisantsika ihany koa izany hoe famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Noho izany, zava-dehibe ny alalantsika hoe ahoana no azoko antoka fa voavela ny eloko. Ny Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany, azafady, ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy dia mamaritra ny amin'ny hoe famelan-keloka sy ny fahavozontsika antoka fa voavela ny elontsika. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany hoe miresaka zany misy fepetra, miresaka ny ten'Andriamanitra, ny fepetra azontsika ny famelan-keloka dia ny hoe miaiky ny fahotana ianao. Ny anjaranao miaiky ny fahotana. Rehefa niaiky ianao, rehefa nanaiky
nitsotra ny fahotanao teo amin'Andriamanitra, Andriamanitra manao ny anjarany. Dia ny anjarany dia ozy izy hoe mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra. Ry hava-malala, mahafinaritra io teny io hoe mamela ny eloka rehetra Andriamanitra. Tsy misy eloka lehibe ka tsy azon'Andriamanitra havela. Tsy misy eloka makadiry ka tsy azon'Andriamanitra atao ny manadio anao ho afaka amin'izany. Fa ny ataonao kosa dia ny miaiky ny elokao, na kely izany na lehibe. Ataovy ny anjaranao dia Andriamanitra manao ny anjarany. Ny anjaranao ny miaiky ny fahotanao, ny anjaran'Andriamanitra kosa ny mamela ny elokao. Noho izany, tsy zavatra azo porofoina ara-tsiansa ny famelan-keloka. Tsy zavatra azo kasihan-tanana ny famelan-keloka. Fa kosa ny finoanao fa niaiky ny fahotanao ianao dia mino fa azon'Andriamanitra tao ny mamela ny elokao ary manafaka anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny anankiray faharoa kosa dia izao, misy fepetra anankiray dia ilay hitantsika tao amin'ny Mateo 5:4 teo dia izao hoe raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Aleloha, hevitritsika androany dia miresaka hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ny mety mampisalasala anao ny amin'ny famelan-keloka zany dia izao. Indraindray mety nisy olona nanao zavatra tsy mety taminao, nangataka famelana taminao, dia mety hiteny ianao hoe eny, avelako ny elokao. Mety hiteny ianao hoe adinoko izany, fa rehefa mandeha any ambadika any ianao dia tsy adinonao mihitsy ilay zavatra tsy nety nataony iny. Ka raha toy izany ny famelan-kelokao dia tadidio fa toy izany ihany koa ny amelan'Andriamanitra ny elokao. Fa satria ianao navelan'Andriamanitra eloka, nalevin'Andriamanitra tany amin'ny lalina ny fahotanao, dia tokony ho tahaka izany ihany koa no amelanao izay rehetra nanao tsy mety taminao. Ry hava-malala, ny antso ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity dia ny aizantsika miaiky ny elontsika, ny aizantsika mamela ny fahotany hafa, dia ny aizantsika mino ihany koa ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra antsika. Misy teny iray izay nosoratany mpanoratra malaza iray antsoina hoe Ellen White, ao amin'ny boky nosoratany antsoina hoe ny dio amin'ny Kristy, ny takila 220, dia izao ny vakiny ao hoe tamin'ny finoana tsotra an'Andriamanitra, tamin'izany finoana tsotra an'Andriamanitra izany no efa nahariany fanahy masina fiainam-baovao amponao, tonga anisany ankonan'Andriamanitra ianao ka tiany tahaka ny itiavany ny zanany. Rehefa mino ianao fa navelan'Andriamanitra ny elokao, izany finoana izany dia ahafahan'ny fanahy masina mihary fiainam-baovao ao amponao. Ny boky ao amin'ny dio amin'ny Kristy io ihany, ao amin'ny takila 220 dia misy teny tahaka izao manao hoe dia toy izany koa mampanotanao, tsy azo ny teny nanao atao ny afaka amin'ny fahotanao tamin'ny lasa, tsy hainao ny anova ny fonao ka hahatonga ny tenanao masina, nefa manaiky anao izany ho anao amin'ny alalan'i Kristy Andriamanitra. Mino izany teny fikasan'izany. Raha mino izany teny fikasan'izany ianao dia anefa ny anjarany kosa Andriamanitra. Aza miandry atsiaro sitrana ianao fa ataovy hoe mino amin'ny fasitrana. Izany kosa tsy satria na atsiaro fasitrana fa satria nampanantena izany Andriamanitra. Ry hava-malala, na toinona fahotana vitanao, na makadiry toinona, na lehibe toinona, azon'Andriamanitra tao ny mamela ny elokao. Noho izany, ekeo ny fahotana izay vitanao ary andao amela ny fahadisoany hafa, dia ho azonao antoka fa amela ny fahotanao ihany koa Andriamanitra. Ny Tompo anay hitantsika andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay satria na dia mpanota tsy mendrika aza dia manana an'i Jesosy Kristy ilay maty solo anay mba afaka hamela ny fahotanay, anarona ny fahadisoana izay vitanay. Ampitomboy ary atanjao ny finoanay fa rehefa miaiky ny fahadisoanay izahay dia afaka mamely izany ianao ary tsy misy ambiny, tsy misy tavela, eny ny lasanay rehetra dia azonay antoka
fa efa voavelanao izany. Dia ampio izay mba hay miaina izany fiainana voavela eloka izany, hiaina fiaina mba vao mandrakariva miaraka aminao, satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.